Koba efa misy ronono no sady tonga dia vonona mety ho an'ny zaza ho izy be otrikaina vitamina 12 sy mineraly 4 sady be fer sy calcium ary vaovao be efa misy koa izao ny koba kajika Varilac matsiro aok'izany no tena manampy ny zaza amin'ny fitomboana ankafizo ary ho an'ny zaza embolana na mihoatra Varilac mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana. Ny Proma dia manao ny asa rehetra mikasika ny taolina, mandrafitra ny taolina ho amin'ny endriny rehetra ilanao azy, na taolina ondulé izany, na profil tuile, na en bac. Ahitana karazany ihany koa ny taolina, ao ny alu-zinc standard, ny grosse sy fine épaisseur, ny alu-zinc laqué, ny taolina translucide, sy taolina sandwich. Misy ny ATV-nana sy loko samihafa ny taolina eny amin'ny Proma. Ao koa ny kojakoja vaventy ilaina mifanaraka amin'izany, ny charpente métallique, ny panina maro isan-karazany toy ny panne C sy Omega, ny coffre-dalle ary koa ny glissière de sécurité routière. Ankoatr'ireo, ny kojakoja madinika toy ny accessoire de fixation sy placo. Manatona ary ny Proma ianao ho an'ny resaka taolina rehetra mahaliana anao. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Ny I feel good manolotra ihany ireny fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireny dia indro i dadabe anary sy Cyril amin'ny fanomezam-boninahitra sy fahatsiarovana ny Abel Andriaromalala. Ndao ary jereo ao an-damosika fa manikitika manany any draidraidray inona letsy Drai, so misy ao fetsy drai, otsore azy tony drai, eo ambonimbony azafady izy dadabe anazy ianao kay le mangididy fa tsy za ato zany mamaly an'le hoe otsikotsozy fenao ihany otsore azy tony drai, eo ambonimbony drai, gongona ve ao fotsy zao fa mandehandeha ny ary zalahy zany jereo ao an-damosika ao otrory takaro fa tsy ity zao jereo eo ambonimbony jereo to tsy hitako tsony ty izy eto ty izy ihany tsy inona kozy fa aitsa ihany o faly ao letsy faly zany ianao aitsy ao fetsy faly ny saiko azoazoko ny aiko ty izy eto ty izany Inona kozy fa aitra ihany eny raha-pitiavany. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa vahiny, nefa lasa olona. Alasy karazana lavilaka misy masa gotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélôny, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange, linge endrika vaovao. Toilette, papier toilette, sorte d'eau. Miaraba antsika menakavy, miaraba sokray mibozy, miaraba sopigoty, miaraba zandry iantsa, miaraba antsika tsy maty fo amanaina dia fifaliana lehibe ny tsavelinaina fanatrika eto etona miaraba ny teny rehetra alefa. Dia miaraba antsika rehetrarehetra amin'izao talata fa 13 talata efa namboariko ny sarisary loatra fa
salama aby eo miarabantsika rehetrarehetra ty lomba ho any abelona andry malala fa le teo moa zany misy tsy tadidiny tony fa ho an'izay malala moa zany de itony le terena hoe nohon'ny ankizy zay hoe raha ohatra ka ilainareo zany mba manana hirahira mahafinaritra hitaizanareo rahatr' zay a tehirizy foana tony hira tony a fa itony ny raha-pitiavana metimety aminareo nohon'ny de alefantsika hirany abelona andry malala satria de nodimandry izany mpamorokira sy mpampianatra momba ny mozika izany a mpampianatra malagasy tena mambahona moa ny fiainana ka de atao hoana fa de mirary fiononana ho an'ny fianakaviany ho an'ny mpakafy ho an'ny tontolon'ny kanto rehetrarehetra Fiti amaratelo fatsy antsika samirery rato zaraina miniafa alahelo kahaka hijano latreo razana faliko tsy zaraio satria firasako aminao tatony afa milahana toatsaio tahaka hitoetra mizao ratoka mahalala izao tontolo izao fa miombona fitia izao sianao mifona tsisy intsony iasambarana kafetipetive ifarana ratoka mahalala izao tontolo izao fa miombona fitia izao sianao mifona tsisy intsony iasambarana kafetipetive ifarana farafety tsy amaratelo ka ho antsika ho irery antsikirery nitsiny tsy alahelo sy araso atiaiana raha izao ny afaliko tsy zaraio satria tiarako aminao piananoma alalany afatsaio karaso atiaianao misy mampimety misy chanson hira fantatra moa le hoe gadolirany melodiany zany iapelany ary malala mihitsy zay mihitra zay de raha tsy diso a de ny anabaviny miaramira amin'izay iapelany ary malala dia ny anaran'le anabaviny tsy haiko fa le anabaviny le manao le tsy anomezako tsiny ianao iapelany ary malala zany a ohatrany hoe mampiatra ny teknika famoronana zay izy hoe ohatra zao ny famoronana hira de izy moa zany sady nampianatra malagasy mampianatra nampianatra malagasy tany frantsa de ny resaka teknika famoronana de ampiasainy nefa izy mahay mozika sy mahay mamorona ihany de izy manao hira misalasala zay fa le bozaka teo le jerijereo ndamosiko teo hira mampime fa tsy aposika veriko fa gabiratsito izy tamin'ny voalohany ka dia voninahitra ifanomezana tompoko ho any abelona andry ary malala zay ny amin'iny moa zany fa mahatsiaro manana didy ihany koa tsy maintsy resaka eto a ny momba ny fampisehoana zay nataoko tamin'ny farany herinandro teo tsy de tena le fampisehoana loatra no tiako resahana fa ny toerana nanaovako an'le fampisehoana zay toerana eto Antananarivo renivohitra zany aloha zany somary ohatra ny salasala ihany tamin'ny fifanarahana tamin'ny voalohany hoe avitan'izany va ianareo eo amin'ny toerana antsoina hoe Mandrango Bato faharoa io Mandrango Bato faharoa tompoko eniko foana fa tsy fantatro hoe aiza ho aiza tsara izy io raha tsy tamin'ny sabotsy
fa de akory moa ny agagako fa tena ohatrany hoe tsy eto Antananarivo mihitsy rehefa nanao le fampisehoana mova tsy hoe any ambanimbanivohitra any Zorobe any ambanimbanivohitry Manjakandriana sy Miarinarivo any zany le fandehanako amin'le toerana fa ho an'izay tsy mahalala ny atao hoe Mandrangobato faharoa de etsy Namontana etsy no misy azy. Hitanareo tsena Namontana io amin'ny lalana ngezabe io de raha ohatra ka avy any atsimo zany hoe avy aty Tanjombato na avy aty Kadimbahoaka zany de mivily miakavanana makeo amin'ny tsena Namontana. Malaza be ny tsena Namontana misy miresaka foana fa vitsy amintsika zay mieno an'ity fandaharana ity no mba mitsofoka amin'izay tsena Namontana zay. Anisan'izany ny tenako zay andalovako foana io toerana io isa maraina embouteillage be manomboka amin'ny 4 ora maraina. Raha ohatra ka sendra mandalo io nareo amin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora maraina embouteillage foana io saika isan'andro. Fa tsy eo amin'ilay mivily voalohany eo lay makany amin'ilay fiangonana katolika Namontana aloha lay izy fa mivily faharoa afaka metatra vitsivitsy eo mivily makany amin'ilay hoe Mandrangobato. Akory ny agagako ianareo fotaka zany ranopotaka zany loto zany fako izany kanefa ny mpivarotra rehetra de hita eo avokoa. Asabotsy io andro ny tsofoako tao io asabotsy io andro io tamin'ny asabotsy farany herinandro teo ary de misy mivarotra ny zavatra rehetrarehetra zay hitantsika any amin'ny toerana hafa akoatran'ny ao Mandrangobato ny ao Mandrangobato. Rehefa nandalo teo amin'ilay fako be zay nanotaniko mihitsy le olona teo za fa nahita ny fako nandrondra hitako ny fako nandrondra hitako ny fako ny maroho tsy mba zaza mbola misy eo ary nisy teo tamin'ny herinandro hitako ny fako ny amboda zay somary mahagaga ihany ny fako ny amboda satria tamin'ny talata na larobia herinandroany talata herinandroany na larobia teo de nadiodio teo amin'ny amboda eo akaiky ny Havana hôtel io nadio soa matsara mihitsy nasorona le fako teo. Akory ny agagako nanomboka omaly alatsinainy fako be ny ray eo zao. Raha ny fako aloha zany de samy manana ny fakony daholo tsika rehetrarehetra de samy manako tantaraina daholo hoe tena misavovona ny fako fa lay ao Mandrangobato faharoa ao tompoko rehefa noresako le olona zany de tena tendrombohitra mihitsy zany fako ao zany. Nanotaniko le olona teo hoe oviana zao nisy naka fako farany tety tsy hainay tsony tsy fantatray ka mantelo volana lasy zay zany telo volana zany mba eritreretinareo ny fako am'zany re olona ary misy rano anankiray ngeza be ao rano madio ao zay tena tsy fatako mihitsy ny misy an'izany rano zany eo andrano lava ny anarany andrano lava ny anarany ohatra ny farina nosy io ny angezany farina ngeza be taza raha avy any ambony zay tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe io rano fa rano be mangenieny mihitsy misy makatrondro eo misy manjono eo zay tsy fantatra hoe madio na maloto aloha zany fa rano fatazanako azy madio noho ny rano nanosy io rano ao Mandrangobato ao io zay antsoina hoe andrano lava mitovy ny alavan'le rano mitovitovy alava amin'io mare masay zay tazantsika ery amin'io arabe ngeza be migodana io fa de somary gaga ny tenako satria sekoly tsy miankina fanjakana no nahavita ny organiser Francis Turbo ary de tamin'ny vitim-pidirana 3,000 ariary nanaovanjareo izy feno hipoka ny tokotany kely n'ilay sekoly ngeza ny tokotan'ilay sekoly fa nifefely zareo kelikely lycée privé Ignacio zay no anaran'le école lycée privé Ignacio ambany Ignacio tena ambany tanàna tanteraka bakarta tanteraka hoy ny fitenenana am'le izy zay tena de raiko manokana ary tena tsy hitako zay fomba hoe hipaohana satroka amin'ny fomba manahoana n'ilay tompony satria de rangaha lehibe sy raha matoa efa lehibe zay ny tompon'ilay lycée privé io ny zanany moa zany ny directeur an'le izy sy ny directrice-ny de ry zareo no niorganiser ny fety io ny fefefena tamina hazo planche kimotramotraka teny ny toerana de mitapitapenana lambalamba hoany reny feno hipoka ny seza ipetrahana amin'io dia ankoatra ny ban taony ampianarana ho an'ny réservation de nisy vato teny moelon io nisy brique teny napetrapetraka eny ny akabeazan'ny olona koa moa ny joro zany ary manomboka amin'ny classe de 12e hatramin'ny classe de terminale io klasy hitantsika ao amin'io lycée Ignacio io zay rehefa nanotaniko ihany moa zareo hoe miankina amin'ny tokom-pinoana ve tsy miankina amin'ny tokom-pinoana fa misy fiangonana FJKM ihany izany aza miahy azy eo akaiky eo FJKM Namontana zany toerana zany de mbola anaovako tsy hoe antsoavo ny tompona ndraikitra akory fa anaovako antsoavo amintsika zay mba te hafantatra zany antsoina hoe Antananarivo zany efa nitsofoako tompoko io Andavamamba io tsofotsofoako tany elakelatranony Manaritsoa io ambodiny sotro io fa nidirako daholo narako iny lalamby iny nandehanako amin'iny Ambalavao isotro iny fantapantatro iny toerana antetezana afovoany hatrany amin'iny hoe ampefilo ambody rano iny efa nitsofotsofoako daholo reny hatramin'ny taona
£780 nahatongavako teto Antananarivo nitsofotsofoko tamin'ireny toerana ireny. Noho izay fa lasa Francis Turbo moa ny tenako taty afara tsy de tena nazoto loatra mitsofoka loatra tamin'ireny indray. Fa ity toerana atao hoe Mandrangobato ity de tena voazava-baovao tamin'ny masoko mihitsy no nahita azy. Zay anovako antsoavo amintsika hoa raha mba mazoto mba andana mba mitsofika any mijere. Amin'ny ankapobeny za mahita milamindamina ihany amin'ny resaka fandriampahalemana. Fa le izy aloha de tena any anatin'ilay tena hoe olona tena mitrongo voahomana daholo ny olona rehetrarehetra any hita taratra amin'le mpianatra zany. Le mpianatra lenjeny fampisehoana manao uniforme zareo, manao t-shirt jaune fa de tena hitanao hoe zanak'olona sahirana daholo amin'ny ankapobeny no mpianatra ao de mazava ho azy ohatrohatr'izay ihany koa zany Nicolas amin'io école io. Fa de any anaty fotaka, any anaty ranom-potaka, any anatin'ny loto, any anatin'ny tena hoe bakarité. Raha ohatra ka tsy mahafantatra zany hoe bakarité zany isika de mandana mitsofoka Mandrangobato faharoa no anaran'io toerana io. Tsy nisy appareil photo moa taty amiko, za koa tsy de tia maka sary loatra amin'ny téléphone loatra fa de aleo asantsika dokam-barotra. Tonga ihany tsy Krismasy, afaka mihinana bûche be bebe amin'izay. Amin'ilay glacé tsara iny. Bûche biscuit roulé ka. Bûche glacé. Bûche classique. Glacé. Classique wow. Glacé. Ndraso aloha hoe na glacé na bûche classique na au fruit na au chocolat misy maro azo isafidianana ao amin'ny tranombarotra io. Ankafizo angena ary ny bûche de Noël classique tsara be manomboka amin'ny 27 990 ariary sy ny bûche glacé mampangatsiatsika manomboka amin'ny 28 990 ariary. Afaka manara-potsara sika amin'ity Christmas ity. Araroty hatramin'ny 20 Desambra mandraisa anjara amin'ny tombola iny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny. Loka govana 10 bezona ho zarainy moto, scooter ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçant autrement. Kibanao soft ito azafady. Merci. Ay soft ito. Eona zany mifandeha amin'ny toy zao. Ny tena tsara rehefa mivoaka. Levadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indrammy kely aloha samby papier toilette soft ito anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy WC azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sortido. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Partant pour un réveillon exceptionnel, un buffet à volonté, une ambiance unique, accueillons la nouvelle année 2022 et rendez-vous au Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière du CCI IVAC. À partir de 20h, un grand buffet vous sera concocté par Mutsu. Après les 12 coups de minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. Célébrons le réveillon 2022 Golden Hour avec à l'animation l'orchestre Album Music et au platine Jetax et Shinchan de la Air Digestive. Réservation de vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden, Tana Waterfront. Infoline au 034 14 00966. Partenaire Eventia, Geodio, Goldmix. Votre soirée du réveillon 2022, Golden Hour à la salle plénière du CCI IVAC. Mandritra ny fadimbolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marka fanta-daza maneran-tany. Climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny Smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa manerana nosy fa fanomezana maro be no miandry anao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Hoanao, hoanao mpanao transfert. Fantaro fa miena 10 isanjato be zao. 10 isanjato be zao frais en transfert rehefa manao izany amin'ny application Orange Money ianao. Ary mahazo tombony bebe koa hatrany rehefa manao transfert. Orange Money, sara ny miena hatrany. Tsy fa mani. Lokatsika amin'ny Christmas zany e. Ganagana ve? Vorotsilooza. Mba ganagana indray mo hoe. Vorotsilooza hoa. Kalma aloha e. Ho an'ny Christmas, malalaka ny safidy eny amin'ny tranombarotra io na ganagana na vorotsilooza misy daholo sady vokatra malagasy. Manomboka amin'ny 28 500 ariary ny kilao ny vorotsilooza ary 18 500 ariary kosa ny ganagana. Araroty, hatramin'ny 20 Desambra mandraisa anjara amin'ny tombola eny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny. Loka govana 10 bezona ho zarainy, moto, scooter ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçant autrement.
volana desambra roa sy roa arivo no tonga voalohany teto Madagasikara ny mpilatitra sitrapo japonais Anjika. Taoriana ny fanaovan-tsiny ny fifanarahan'ny firenena malagasy sy Japon ny volana oktobra 2000. Feno 20 taona ny fandaharana asa fandefasana piratsika sitrapo japonais teto Madagasikara na JOCV. Ireo piratsika sitrapo ireo dia mifanerasera mivantana amin'ny fiarahamonina amin'ny sehatra laharam-pahamehana maro toy ny fanabeazana, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fahasalamana ary ny fanentanana ny tanora ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ara-toe-karena ary ampitombo ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta. Hatreto noho ny fiaraha-miasa tsara ny malagasy dia 700 no isan'ireo piratsika sitrapo japonais ny fandimby miasa sy ny fanakalotra ikefan'ny sitrapo teto Madagasikara. Mbola nitatra ny toerana sy ny sehatra iasan'ny piratsika sitrapo hatrany ny fandaharana asa JOCV. Hoanao mihitsy ty lala goavana joli bonbon miaraka amin'ny Joxy Pecto. Mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona fonosana bonbon Joxy Pecto full whisp izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy mihidy tsara. Asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday. Atero ny mivata joli bonbon iny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJB akaiky anao na koa amin'ny poste, boîte postale 82 83 Tsaralalana. Ny fisariana dia ny 20 janoary 2024 amin'ny 7 arivo ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagascar. Manakery na foniny taloha na foniny vaovao. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Talalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Je suis Lou Vayensou. Grâce à Orange Digital Center, j'ai pu découvrir de nouveaux horizons dans le monde du design et du digital en suivant la formation en UX UI Design. La formation a été très accélérée mais très enrichissante. J'ai pu acquérir des notions retransposables dans différents domaines, notamment celui de la communication. Je ne peux que conseiller aux jeunes de rejoindre les formations d'Orange Digital Center. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Raikitra indray ny fety atao amin'ny Nitel Mobile. Ndao hiaraka kalazany Coupe du Monde sy ny Noël miaraka amin'ny Nitel. Mandritra ny volana Desambra dia mizara fanomezana Nitel. Koa tongavy any amin'ireo revendeur Itel misy famantarana ny tolotra fa marobe ireo fanomezana ho zarainy. Marobe ny vokatra Itel toy ny AC58 série, P38 série izay efa nafapo-anao hatramin'izay. Aza tara ary fa miandry anao ny ekipa Nitel. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook fa misy lalao isan-karazany azona loka marobe. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Miringe. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Louis Mathieu Salon, asiumat siru fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Mathieu Salon, matsirery fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozikely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Mathieu Salon, feno matsiro fiainanao. Manomboka izao dia efa ao amin'ny vidiny 10,000 ariary ny Louis Mathieu ary 20,000 ariary ny Nonaka. Eny amin'ny varotra mahazatra anao. Salon. Depuis 10 ans, Ambatoué œuvre pour le développement de Madagascar, favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de compétences et savoir-faire,
en faveur du développement local et de l'économie malagasy. Et cela en s'assurant de préserver l'environnement et la biodiversité pour les générations futures, afin de donner à tous une chance de réussir. Ensemble, avec Ambatouvi, sourions à l'avenir. Audio. Vava mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt. Ity, ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vava voalohany, miova ny poan'ny yaourt ity, lasa mafatifaty kely. Vava faharoa, miverina ariary ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa ariary ny yaourt ity. Manomboka zao, rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie, ariary dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Intelsia, acteur global de l'outsourcing et leader de la relation client à Madagascar, continue son expansion. Rejoins une entreprise ambitieuse et dynamique avec plus de 2700 collaborateurs, 2 grands sites à Antananarive et plus d'une vingtaine d'activités dans plusieurs domaines, comme la télécommunication, la transformation digitale, le e-commerce, le secteur bancaire. Bénéficie de plusieurs avantages comme le transport, une cantine gratuite et la prise en charge de tes soins médicaux. Nous recherchons plusieurs talents, des conseillers clients expérimentés et des superviseurs dans le domaine commercial, technique et du digital. Des talents dans les ressources humaines, la communication, l'informatique, la formation. Fais le choix d'une véritable carrière et envoie ta candidature à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Intelsia, be great together. Mazoto maneriana araka amin'ny bon appétit. Safidira vokatra bon appétit any metsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isan'andro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignon, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny faritra rehetra mahazatra anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja ny moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina toy ny menaka Shell. Eno tsara neza ny motera izany milamina be. Izany ka motera matanjaka tsara. Toy izany koa ny feon'ny moteran'ny fiaranao raha mampiasa ny menaka Shell Rimula ianao, ilay mpamatsy menaka voalohany maneran-tany. Ny menaka Shell Rimula dia namboarina manokana amin'ny fiarovana maharitra ny motera amin'ny fahaterany amin'ny fiforonan'ny asidra miaro amin'ny fiangonan'ny fotaka sy ireo potim-by. Mety tsara ho an'ireo fiara diesel sy miasa mafy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Rimula izay sahaza ny fiaranao. Shell Rimula, ilay menaka motera miasa mafy toanao. Shell, go well. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo ny eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraky ny habetaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Manakambahiny, station Shell Anosizato, station Shell Antsahavola. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Ndao izara isy fifaliana niaraka amin'ny lavage Kiri manomboka ny 7 oktobra ka hatramin'ny 15 desambra izao dia hanokana 10 ariary isaky ny boatina lavage Kiri iray lafo isika ho fanampiana ny ankizy sahirana. Ny vokatra voangintsika amin'izany dia entina hanoanana ny kantina amin'ny fikambanany Akamasoa izay mikarakara ankizy tsy latsaky ny arivo sy ray alina. Ndao ary rahina ho an'ireo zanantsika. Lavage Kiri parce que c'est bon de rire. Lavage Kiri. World Cola Qatar, votre village du football en plein cœur de la ville. Diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur des écrans géants, paris sportifs, concours de jeux vidéo, divers jeux et des lots à gagner. World Cola Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022 au centre commercial Tanner-Waterfront à Woodvoon. Sponsor Platinum, World Cola, Presto Garden, Vidiou, sponsor Gold, KFC, Injet, Materoto, Makai, La Plantation, Cheese Balls, Remax, sponsor Silver, Tanner-Waterfront, Bet 261, Magic Square, M-Technics, concert audio, Gascom, un événement carré bleu. Fanomezana Noël tiana atao anao le kely. Promotion de loka karazany telo. Izy tombola azonao moto scooter, télévision na subwoofer. Izy daholo ariny membra, tolotra manakely de 18 novembre hatramin'ny décembre. Reto avy mifinday amin'izany avandra, avy de manatondry io akala Sandra. Technopop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more.
rehefa ambiance Christmas ohatr'izao dia inona no tsaroana voalohany? Chocolat. Chocolat noir amin'ilay mangidigidy tsara iny. Chocolat blanc ka? Miam be. Noir a? Chocolat blanc wa? Noir e. Blanc. Nareo koa dia misahirana. Maro isafidianana tsara anie eny amin'ny tranombarotra io e. Na chocolat blanc na noir na au lait, samy safidy izay tiana rehefa Christmas. Manomboka amin'ny vidiny 4490 ariary dia efa afapo tsara ireo pakafy mamimamy rehetra. Ary araoty hatramin'ny 27 Desambra mandeha sanjara amin'ny tombola eny amin'ny tranombarotra io. Manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny. Loka govana 10 avec full bezao no hozaraina. Moto, scooter, ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçons autrement. On apprécie chaque instant partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les 2 as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations Gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Mitredet dia kopa vita amin'ny akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. La grande braderie de Madagascar, du 21 au 24 décembre, au stade Pajemamassen. Aza misy taitaitra fa ny fiainana mafaitra. Aleo mihaino ny bandikama fa izy ny vava malama ny vaovao zay hoentiny mahafinaritra fa misy ventiny. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy amin'ny ty maraina ny 17 Desambra 2020 ity raha sitraka ao andeha anaraka ny fampahalalam-baovao isika. Tontolo ny raharaham-pirenena no anboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ity mienjandro ny tady eo amin'ny solom-bavam-bahoaka sy ny gouvernemanta izay no azo anambarana azy satria dia nanambara ny solom-bavam-bahoaka fa tony tsy misy intsony ny gouvernemanta izany eo amin'izy ireo. Isan'ny tranga atao nanamarina izany nandritra ny fanatotosana ilay asambomera omaly makasika ny fandaniana ilay tolo-dalàna makasika ny zony ny mpamorona tsy omeny ny solom-bavam-bahoaka fitenenana mihitsy teo anivony izany fivoriana izany ry zareo teo anivony ministera ny kolotsaina ary tsy nojereny izy ireo akory ary tao anatiny izany fivoriana izany niezaky ny naka ny feo makasika n'izay tsy fijereny ny solom-bavam-bahoaka an'ireo solon-tenan'ny ministera izay moa izahay mpanao gazety saingy tsy nety naneo hevitra izy ireo. Tontolo ny politika izay hatrany mandalo krizy ny androm-panjakana eto Madagasikara satria dia efa mandeha indray ny feo fa tsy manaiky ary tsy maintsy anatanteraka ilay fitsim-pahapitikosana ny gouvernemanta ihany ny eo anivon'ny solom-bavam-bahoaka. Etsy ankilany dia taoriany nanafoanana ny fihaonana mivantana teo amin'ny solom-bavam-bahoaka sy ny gouvernemanta dia ny foanana ihany koa ny fihaonana eo amin'ny antenimieran-doolona sy ny gouvernemanta izay efa tokony ny andro ny omaly iny no nanatanterahana izany. Maro no mametraka fanontaniana amin'ny toetra raha hoe ahoana no efaran'ity firenena ity andrasana araka izany ny fivoarana izany raharaha politika rehetra izany. Manoloana ny toetra raha ankehitriny izay mampisavorivory ny sainam-bahoaka dia nanao fanambarana ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa dia ny solom-bavam-bahoaka maro anisa eto anivon'ny antenimera izay ao anatin'ny tenany dia manohana sy manamafy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny asa fampandrosoana izay ataony ho fanasoavana ny firenena koa miantso ny rehetra ho tony sy lamina fa tsy ahitana tombotsoa izao fikorontanana izao. Eo amin'ny vaovao am-panjakana kosa dia andray anjara amin'ny fihaonana tampony eo amin'ny États-Unis sy ireo mpitondra afrikana izay totosaina any Washington DC ny 13 hatramin'ny 15 Desambra izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny délégation malagasy izay tarihany. Ity fihaonana tampony ity dia natao hijerena ny fiara-miasa ny firenena Amerikana sy ireo firenena Afrikana eo amin'ny sehatra samihafa toy ny toetry ny andro, ny fifandraisana amin'ny alalan'ny aitao arakajy mirindra, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, ny agribusiness sy ny varotra.
tontolon'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Hatreto aloha dia mpilalao eo amin'ny 4 no tonga namaly ny antso anatrika ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy manomana dian'izao ny CHAN izay ho tanterahana any Algérie, nanomboka omaly eny Carillon eny no miatrika ny fampivondronana ny bareny ny Madagasikara tarihan'ny mpanazatra Rakotondrabe Romial na Iroro. Manana lalao iraisam-pirenena 4 ny barea ny Madagasikara, lalao iraisam-pirenena ara-paralahina 4 ny barea ny Madagasikara mialo ny fihaonana voalohany amin'ny Black Star ny Ghana any amin'ny zany fiadinana ny tompondaka ny Afrika izany. Ny mpilalao ny CFFA sy ny Adatomo no mbola andrasana ny fahatongavan'izy ireo ameny ny isa ho 3-30. Aorian'izay dia mpilalao eo amin'ny 20 no kasaina hoentana andeha hiazo any Algérie hiatrika an'izay CHAN izay ny alahady zao dia eo amin'ny La Réunion etsy Mahamasina ny ekipa pirenena malagasy tafiditra ao anatin'ny lalao ara-paralahina ho fanomanana an'izany CHAN 13 izany. Ankasitrahako anao tompolasy tompovavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG amin'ity maraina ity. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoana anareo indray amin'ny 10 ora manasantsika rehetra hatrany anjo tsy tapaka ny fandarana rivotra mpandeha marandrianabo no teo amin'ny fanolorana sy ny fanomanana mirary tontolo andro mahafinaritra samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao isorana ny bandekama nanome an'izay vaovao zay vaovao mahafintina ny zavatra rehetra zay seho tao anatin'ny 7 ora fotsiny satria mandefa afatra atao amiko irondro zay anapavin'ny Alain fa i Alain raha maharomanana no mihira an'ilay fititsy ambaratelo miaraka amin'ny Lydia zay anapavin'ny Abela Andriary Malala dia sady faly mahafantatra azy isika i Alain moa zay efa maty zany fa izy no feo teo fa hatramin'izay nankely azy zany dia very koa feony Abela Andriary Malala foana ny amin'ny fititsy ambaratelo iny fa dia kopakopa tanana ho anareo fianakaviana rehetra na izany ara dia ny fianakavian'ny Alain ihany koa zay tsarovantsika amin'iny feo avianao ty Lydiako no mihira an'le hoe tsy hanomezako tsy ny anao tena very Lydia henoko fotsiny izy le maty Abela Andriary Malala Andriary Malala fa nisy zavatra nahavarianana androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny OTACU mbola tsy fariako mihitsy zany OTACU fa i Otamendi mpilalao Argentine OTACU le izy le zany hoe ohatrany hoe fomba filaza japonais zany midikany hoe dia fahambonina ny TACU ao anatiny zany hoe fikarakarana trano zany journée mondiale fikarakarana ny ao anaty trano zay zany ina le TACU maison trano intérieur OTACU OTACU marina aloha tokony fiterasaka aminy OTACU ohatrany Suzuki eny sy Mitsubishi fa ohatra variana hoe inona ary ty zavatra ty hoe to Francis izany zany dia niresaka momban'ny voalohany teo aloha zany natomboany niresaka momban'ny fahalasana ny Abela Andriary Malala dia nandefa hira ny Abela Andriary Malala fa noararotoka ihany koa ny fiakarako eto amin'ny fandarana rivotra resahako momban'ny mandrango bato faharoa sy ny fatsy akaike sy ny fako no mandrango bato zay efa tena misavovona be na dia hitako aza ho any fako rehetra erana Antananarivo hitako ny fako nandranomena fa fako koa zao fako ny maroho tsy mba zaza fa fako zao fa mandrango bato faharoa tena raha ohatra ka nitondra pareil photo ohatra ny anana endrika hafahafa zay maso ny zavatra tato an-tsaiko raha andeha haka sary ny premier plan dia fako fa ny arrière plan sy ny ery amin'ny fond ery anaty rova dia nefa eo atenatenany eo misy an'ilay rano antsina hoe andrano lava mandrango bato faharoa dia eo anamontana eo akaikely eo any amin'ny toerana le tsy faleha tsy fatatsika loatra reny le izy kanefa dia eo ambany orona eo iny moa zany akaiky fa tsy tazana ohatry ny orona hoy akaiky maso fa tsy tazana ohatry ny orona fa tena tsy fantatra mihitsy tsy fantako fa betsaka ny olona mafantatra mazava satria vahoaka be dia be ny ao amin'io atao hoe mandrango bato faharoa ao an-damosy tsena namontanao le izy aiza le toerana ahitana omby mihinana an'ireo fako ireo
omby de osy mianikeo ry zareo any Tomasina feno Tomasina zao koa rehefa tena anao ny atao ny fako io ka tena ao bazara kely ny Tomasina tena mahakamo ny Tomasina rehefa be fako be ohatran'io le any mando lava mitsika ao anatin'le fotaka ao anatin'le fako ao le ranonorana de iny rano maintimainty be avy ao anaty fako iny no mandeha mamenony ao bazara kely loto amin'ny bazara kely zao aloha izy tsy fantako satria fa ela be any tsy nahita an'izay fakona Tomasina zay ny azo zany amoaka sary azo anatin'ny Facebook koa atao de nitsarin'ireo lapa rehetra misy olona zany ny lapany eny Tsimbazaza ny lapany eny Nosikely ny lapany eny Avoloa ny lapany Hôtel de Ville ny lapa Mahazorivo ny lapa izy io zany rehefa tenena hoe lapa de lapa izy lapa zany ohatrany hoe palena résidence na ohatran'izany satria ny zavatra nitranga omaly palais zany lapa ny zavatra nitranga omaly tonga hiteny hoe sahirana maka eo afovoany ve isika miresaka fa mifanasanasa lamba imason'olona zao ny zava-misy zany amin'ny ankapobeny le resaka olombelona maha olombelona na hoe citoyen manko lasa tena adinitsika tatoato de za mamoaka publication de ataoko hoe mandindona ve ny 2023 raha le zavatra mitranga satria tsika nge afaka miresaka fako ohatra manina zao rehefa ohatra hoe mitarika fakona commune zao gangstabava zany mba zesy tapa manaitry tadidiko te olo atany Anosy Belleville nanaterany olona fako teo tokotany lery satria izy mpanetana amin'ny radio de nresahany foana ny fako manerana Anosy Be fako manerana Anosy Be sy sameva olana izy alofa mimenimenina hoe tokony an'ny commune ka tsy hita zay anaovana azy fa ngamba de ho alefa aty aminay ngamba mifako sisisy fo lery teo tokotany fako 80 gony nateriny olona tsy fantatra aloha zany zay ary fotoana fohy tao afarany iny fako ny Nosy Be iny de nidiovina tao bazary Nosy Be tao io bazary eo fa ny fandiovana ny bazary io tompoko de ny famonona ny voalavo ny nanamarika ahy ary hitako soma tsara zao mihitsy voalavo ray borety voalavo ngeda be ray borety fatana voalavo nentina navoaka mampiasan'ny commune tao io tsenana Nosy Belleville io tiko teneny io fa tsy Nosy Be akory ka izy ty matsy ohatra zao radio zao de hoe rivotra zano anisan'ny manohitra an'le hoe aza miresaka zao ny antony esorina le saripady le retsy isika malagasy raha tsy mahala an'lay lay saripady anaronana ny resaka adievitra momba ny fiainam-pirenena tsy anroso loatra isika satria nahoana zao tsika tena tsapa mihitsy efa ampitahoriny 2023 betsika ny aza zao zay izana izy de eto a de anararoatra iresaka mihitsy mantry satria rehefa misy ny savorovoro politika fatatsika tsara moa zany na de tsy hidirana amin'ny Cyprien azy angamba atao anatin'ity fandarany ty ina ny savorovoro politika tamin'ny herinandro teo ny fametrahana ny motion de censure tsy napetraka ny ray ny fivoriana etseroa famoahana fanambarana avy eo tsy fanambarana ohatrany tsisy fanambarana loatra ihany ao anatiny io de ny fanambarana zay mivoaka io de mahakamo anary fa misy resaka hoe foko sy fiaviana sy firazanana aza ampidipidirana amin'io hoe ny foko sy ny firazanana satria rehefa manao sketch hoe ny tandroy de tena manao récréation mahakamo mihitsy rehefa mandeha taxi borosy tsy amin'ny mahatandroy azy io fa maha olona zay mitovy am'izay fombafomba fisaina zay hoe aza manao récréation natandroy zalahy ny récréation natandroy efa tenenina mihitsy fa hoe rehefa mijanona tomobile de mijanona manao récréation ny olona rehetrarehetra fa ny tandroy tsy mivoaka tao fa rehefa mandeha tomobile andamizay ampidirina tomobile ampidirina amin'ny vitesse lasa tomobile io vo miainga kely vo mandeha kely 30 metatra tsy maintsy misy tandroy ary ambany fao reny tena ajanao heka sa fa rehefa tahamany raha de toizako ny ka ny zany tsisy idirany zay hoe tandroy amin'ny mahatandroy azy le izy fa aza ampidirana amin'ny resaka fokofoko sy firazanana io rehefa misy resaka politika de toizako ny satria esorintsika zany resaka foko aloha sisisy fa ny zava-misy tao anatin'ny 2 andro 3 andro de mifanasa lamba eny mason'olo leny zany mpanao politika maro io zany tsy mpanohitra tsy any ny olana tena apetrako goavana indrindra amin'ny resadresaky ny vahoaka sy ny olona tsotra de averina makeo amin'ny kianjan'ny mpitondra sy ny mpanohitra foana ny zavatra rehetra nefa tsy ho voatery izany fa olona miresaka tsotra tokony ahoana resadresaka tsotra fotsiny zao ka roa zao la miresaka momba mifako hoe lahy ary de miteby resaka am'lahy hoe rehefa nanatitra fako gangstababa de nietsika mera de nirofo ny fako mifanojo ireo fotoana ireo sa ino mihitsy ny fotoana tokony androfan'ny commune ny fako raha vo miresaka zay de tsy maintsy nefany de hoe miabotiry ary amin'ny mpanohitra sy tsy maintsy amin'ny akapobeny resaka radio resaka Facebook resaka sy ny sisa tsy maintsy tazanina foana le olona miteny de ohatra zako any io moa zany efa Gilbertine efa natsona fa tsy fantatra izy na hoavina tsy aloha efa voatonona zay prénom-nao madama
azakona lehilahy le izy fa compte fosika de ho avoaka koa to ny sarin'reto lapa samihafa reto a ireo le tanjona tiana hipetrahana zao zany raha mijerijery eny de tonga re mpanoatra sy amin'ny akapobe ny hitanareo ny resaka ankehitriny raha vao mandeha ny zavatra mpanoatra reny badikio raha vao mandeha ny zavatra zay de any any commune indray ny manao an'io raha vao mandeha ny antenimieram-pirenena zany de maparany ohatra zany ny resaka tsy maintsy tonga ao anatin'le izy kanefa rehefa tena jerena angenareo menakavy re tompoko komika tena zany aloha zany ataoko komika sisa rehefa rany satria tsy haiko raha nidiny fotony tena tsy mba za zany bandekama tamin'ny omaly fa tena kilalonankizy ny bositona zay sarelaka raha lalàna oentina ohatra hoe hitondra firenena na ohatra ho tapahana zany mombany hoe miresaka momban'ny environnement zao tamin'ny omaly zao ny any amin'ny alliance foargasy de tena komika tokoa le tsika mandeha makany am'le COP 27 nefa le toerana le misy an'le ananganana le omena an'le olona izy iny le misy an'le rano le lasa mitapaka le rano raha vao omena an'le olona anaovana an'le hotely be le izy misy toerana anankiray zay misy tanàna zay de nivoaka omaly mihitsy alliance foargasy namele nively amponga iverena kely le resaka fako satria nandritra ny fidinana ifotony tamin'ny toerana omaly nisy ny fandehanana teny alasora de nisy ny fandehanana tao Tsimbazaza zay naretana ndre talia général ny serasera zay tsy nasiny nisy olo mavambahoaka fanareo tsy hitanay tao satria ny tenanay iriarinyry dia nanaitra ihany koa tsy nanaitra fa isan'ny manaitra zany hoe misy ny fako a dimy andro moa no teneniny teo anivon'ny tanàna ny tanary fanalana ny fako mandalo a ireo hoe camion ireo a zavatra somary tsikatro a dia tena manala fako zareo am'fony mihitsy am'fony tena manala fako a fa rehefa feny le camion misy fetrany zany a de lasa izy mandeha lasa izy mandeha etsekilan'izay nefa aloha feny moa le camion de tsy feny tsara le camion de lasa izy mandeha tokony miverina izy misy miverina malala an'le fako le ady hevitra mipetraka sady nisy le niantso le omaly iny le tsy tena ambonako hevitra le rangahy iny le hoe isapoky tany satria tsy ho vita mandeha isaina manko izy io satria izy io de contrat izy io ny contrat ny fako io tsy eo mandeha ampitiavana de ty camion de ndana tatety de misora tompoko tsy zany io fa za eto ko izy io de rehefa kajina le ko zany a inona no nitranga zany nandritra n'le ray volana nisy iny le azo noely be a tsy hoe koro gangista baba tetsiny na tonga ny commune nandroko tsy zay angamba fa raha izay a kilalonankizy ny mbotsy tomonona am'izay isan'ny toerana tena mampitaraina maro a ny faritra Savamasoandriana resaka fako samy mitaraina am'izay faritra misy azy fa tena iny zany isan'ny antso vonjy fa nandalo tamin'ny loatra ny fako nandalo teny am'le antsoina hoe atetezana foana tamin'ny alaka misy teo embouteillage any rehefa nandeha iny ty embouteillage atetezana foany ty mandalo senam any andavamamba senam 67 atsimo iny zany iny ty embouteillage ty mandalo any andavamamba am'izay iny ty embouteillage ty apefilo fa iny so de mbola mitoy ara hoa le grevin'le mpianatra atao apefilo ato iny ty so de metritra so de misy mitoratora vato efa nisy tobila voatoraka vato fa iny ty embouteillage ty tazaniko am'izay aloha eo amy barera apefilo misy fako ngeda be faran'izay ngeda zany embouteille fako le izy kay io amy kanalandre tany io no mivoaka eo le izy a fako be manadala mihitsy de lasa ya zany ny zavatra somary manahirana za zany le tena tsoroko hoe za le mpisitositona eto foana hoe fako jirama ohatra zany fa misy miantso am'izay ny tompona andraikitra lehibe fa nahoana e itsika ne mpinamany le izy akeo tsy izy idirana politika raha tompoko azafady fa ny marary anay sy ny marary ny olona no tenenina de raha tsy hiteny zany zay ke de sady tsy ho hitanareo le izy no tsisy miraray za zao a tena tsoroko zany aloha raha vao tsy miteny tsika de tsisy miraray eo za zao tsy sakizy namako fa tena de raiko ny fiatsika nataon'ny orinasan'ny Elgeko nandefa traky anankiray analana anareny fako reny tonga de initiative manokany tena soavy masoandro zareo no nanala ny fako mbola hitatra amy toerana maro fanalana fako atao amy traky ny Elgeko io tsara foana initiative privé ireny fa lasa mianganreny anetsika izy reny a tsara foana sady isoran'le tompokevitra fa ratsy ihany keo fa tsy mety ao anatin'le izy fotsiny lasa tsy vita ny équilibre zany ohatra le oana zany rehefa ohatra ka manao ihana tsy mananatsy izy le ady hevitra teo zany de ohatra le hoe mamaly le mifamaly zany itkilano anakizy kibanao visao fity toa azafady
merci a ay softy to eona zany mifandeha to sao no tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy a efa madevana ay mararika ibe anao zany alors angamba indraminy kely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci ranga sao de mba misy vese asondrama kely aloha zafady Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Tonga ihany ty krismasy afaka mihinana bûche be dia be am'le glacé tsara iny bûche biscuit roulé ka bûche glacé glacé ndraso aloha hoe na glacé na bûche classique na au fruit na au chocolat misy maro azo isafidianana ao amin'ny tranombarotra io ankafizoangy ianary ny bûche de Noël classique tsara be manomboka amin'ny 27 990 ariary sy ny bûche glacé mampangatsiatsika manomboka amin'ny 28 990 ariary afaka manara-botsara sika amin'ity krismasy ty araroty hatramin'ny 20 décembre mandraisan-dara amin'ny tombola iny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny loka govana tyave full bezao no hozarainy moto scooter ary fialan-tsasatra ho any olondroany morondava Commerçons autrement. Envie d'un réveillon exceptionnel? Un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec Album Music, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2022 Golden Hour. Le 31 décembre à la salle plénière CCI IVAP à partir de 20h. Réservez vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Partenaire Eventia Gold Mix. Votre soirée du réveillon 2022 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVAP. Ramatoa, raisy haingana ty zanakao ty mitomany foana izy hatramin'izay nandehananao zay tsy ahitana toro mihitsy kely sisary dada ho avy ahy e mangina fa igny maman'lay zanako andriamanitra lozininy ty fa misy inona ka enoy ohatrany misy feo hafahafa inona zany mirondro anao anatin'ny tratran'izany sahirana mihitsy io zazy io isaky ny miaina no sady aingana noho ny mazatra amin'ny fisefony aza taitra fa ho afaka ho azy eo zany fisehoana retin'ny avokavoka zany mety mampidy-doza mampidy-doza ie noho izany tsy maintsy entina eny mitovy-pahasalamana farak'izay aingana izy toy izao no nahazo an'ilay zanakira Martina ary nahafaty azy maninona hitako ianao mitaitra be raiso izy dia andao aingana ho any amin'ny tovi-pahasalamana ry ray aman-dreny mety mamono ny zaza amin'ny pneumonie ento avy hatrany any amin'ny tovi-pahasalamana na ny toby ase raha mikoa sy aingana noho mahazatra amin'ny fisefony hoanao mihitsy ty lala goavana joli bonbon miaraka amin'ny Joxy Pecto mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter TV écran plat subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena eny amin'ny tranombarotra lehibe fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 20 décembre ho avy izao toy izao ary ny fandraisana anjara manangona finosana bonbon Joxy Pecto full whisky izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy midy tsara asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday atero ny mivata joli bonbon iny amin'ny épicerie magasin Aigle d'Or super musique Analakely Fouille BJB akaiky anao na koa amin'ny poste boîte postale 82 83 Taralalana ny fisariana dia ny valo janoary 13 arivo amin'ny 7 arivo ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagascar Manakery na foniny taloha na foniny vaovao miteraka voka-dratsy ho an'ny Antananarivo tsy fanarana ny dram-panazarena an-tanàna noho izany zava-dehibe fitandroana ireo fitsipika rehetra mifeny asa fanorena an-tanan-dehibe na fanadiovana na assainissement na fitsinjarana ny tany na lotissement na ny fanavahana ny tany na morcellement fantaro ary fa misy fitsipika mila rahana rehefa norona trano na foto-drafitrasa samihafa manatona amin'ny branche commune na sampandrarahamparitra ny fanajarena ny tany mba azonao ny andinidininy sy ny antsipriana ary ireo atota taratasy momba izany mba hananantsika tanàna mateonina andao arahantsika ireo dingana torony lalàna tandremo mety hiteraka saziny tsy fanarana ireo dingana rehetra ahazona lalana norona ireo tanàna mirindra tanàna madio tanàna mandroso. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon gorgon. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Efa vonina ve nareo andra ny caprice vaovao e sady efa mafana ny andro
caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa ananas sy pomme tsy fahodely zao eny amin'ny voatra mahazatra anao rehefa ambiance Christmas ohatr'izao dia inona no tsaroana voalohany chocolat chocolat noir amin'ilay mangidigidy tsara iny chocolat blanc miama be noir chocolat blanc noir nareo koa dia misahirana maro isafidianana tsara ny eny amin'ny tranombarotra io na chocolat blanc na noir na olé samy safidy izay tiana rehefa Christmas manomboka amin'ny vidiny 4490 ariary dia efa afapo tsara ireo pakafy mamimamy rehetra araroty hatramin'ny 20 décembre mandraisa anjara amin'ny tombola iny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny loka govana timy aby folo besoin no hozarainy moto scooter ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçons autrement. Je suis Lou Vayentsou. Grâce à Orange Digital Center, j'ai pu découvrir de nouveaux horizons dans le monde du design et du digital en suivant la formation en UX UI Design. La formation a été très accélérée mais très enrichissante. J'ai pu acquérir des notions retransposables dans différents domaines, notamment celui de la communication. Je ne peux que conseiller aux jeunes de rejoindre les formations d'Orange Digital Center. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Miringe. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Louis Matsir Salon asio matsiro ny fiainanao miaraka amin'ireo Louis Matsir Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakavia tena miavaka ilay paozy kely any ampiasana e milay be foana ny plan amin'ny akamo indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny Louis Matsir Salon feno matsiro ny fiainanao manomboka izao dia efa ao amin'ny vidiny 1000 ariary ny Louis Matsir ary 400 ariary ny nonaka eny amin'ny varotra mahazatra anao Salon. Petit, famani. Lokatsika amin'ny Christmas zany e. Ganagana ve? Vorotsilooza. Mba ganagana indray moa e. Vorotsilooza wa? Calme aloha e. Ho an'ny Christmas, malalaka ny safidy eny amin'ny tranombarotra io na ganagana na vorotsilooza misy daholo sady vokatra malagasy manomboka amin'ny 28500 ariary ny kiloan'ny vorotsilooza ary 18500 ariary kosa ny ganagana. Araroty hatramin'ny 20 décembre mandraisa anjara amin'ny tombola iny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny loka govana 5 besoin no hozarainy moto scooter ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçons autrement. Liquide vaisselle manadio tsara, manala tanteraka ny menaka ary mampangirana ny fitaovana rehetra ny tiako ampiasaina rehefa manasa lovia. Izay ny tsafozako ny liquide vaisselle nickel, mora ampiasaina, mora kobanina, tsy manimba tanana ary manitra aok'izany. Misy habehany maro azo isafidianana izy ary hita amin'ny hanitra citron, vanille, pomme ary fraise. Vita malagasy tanteraka ny liquide vaisselle nickel ary azonao jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Nandritra ny folo taona izao no nandraisana matovy anjara tamin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome vahana seha-piariana sy sehatr'asa maro samihafa. Namorona sanarivony maro ho fampiroboroboana ny fahaiza-manao eto an-toerana. Nizaratra kefa sy napita fahaiza-manao avo lenta ho fanohanana ny fampandrosoana ifotony sy ny toe-karena malagasy. Mba hisitrahany rehetra fahombiazana. Ndao tsenena pitsikina no avy miaraka amin'ny Ambatovy. Mandritra ny Coupe du Monde, ny commune urbaine Antananarivo sy ny orinasa Star manolotra ho antsika. Village World Cola. Manomboka ny 3 décembre ka hatramin'ny 20 décembre eo amin'ny terrain basket Stade Barea Mahamasina. Manomboka amin'ny roa tolakandro mandra mavitan'ireo lalao rehetra. Ho hitantsika amin'izany fandefasana mivantana ireo lalao baolina kitra, fan zone goavambe, karazana animation foot, jeux vidéo, baby foot, show foot freestyle sy kilao isan-karazany mety azahoana loka tsara be miaraka amin'ny World Cola. Fampisehoana miaraka amin'ireo artistes isan-karazany Dalvis, Mad Max, Bastalayon, Stephanie ary Samuel. Fanetanana Baron. Tsy misy vidy bidirana. Mazoto manery miaraka amin'ny Bon Appétit. Safidira vokatra Bon Appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsiro ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isanandro ireo vokatra Bon Appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignon, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Bon Appétit, le plaisir de manger.
rehefa mikojakojany moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina toy ny menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Izany ka motera matanjaka tsara. Toy izany koa ny feon'ny moteran'ny fiaranao raha mampiasa ny menaka Shell Rimula ianao, ilay mpamatsy menaka voalohany maneran-tany. Ny menaka Shell Rimula dia namboarina manokana amin'ny fiarovana maharitra ny motera amin'ny fahaterany amin'ny fiforonan'ny asidra, miaro amin'ny fiangonan'ny fotaka sy ireo potim-by. Mety tsara ho an'ireo fiara diesel sy miasa mafy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Rimula izay sahaza ny fiaranao. Shell Rimula, ilay menaka motera miasa mafy toanao. Shell, go well. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny misy vitavot izao tongava eny amin'ny station Shell Manakambahiny, station Shell Anosizato, station Shell Antsahavolona. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. World Cola Qatar, votre village du football en plein cœur de la ville. Diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur des écrans géants. Paris sportifs, concours de jeux vidéo, divers jeux et des lots à gagner. World Cola Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022 au centre commercial Tanner-Waterfront à Woodbourne. Sponsor Platinum, World Cola, Presto Garden, Vidiou, sponsor Gold, KFC, Injet, Materotto, Mackay, La Plantation, Cheese Balls, Remax, sponsor Silver, Tanner-Waterfront. Bet 261, Magic Square, M-Technics, Concert Audio, Gascom, un événement carré bleu. Les choses sérieuses commencent. Ne ratez plus aucun match des phases finales de la Coupe du Monde sur les chaînes New World Sport avec Blue Line TV et Easy TV by Blue Line. Partagez les meilleures émotions de la Coupe du Monde avec vos proches, où que vous soyez. Book est disponible à partir de 30 000 arrières sur Blue Line TV et 6 500 arrières sur Easy TV by Blue Line. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ja. Misy lalao zany zao e. Misy lalao zay invitation momba ny Coupe du Monde a fantatsika fa dia Croatia sy Argentine zany rariva maka Argentine ty Croatia. Efa ny lalao aloha tonga dia angaviana tsy lalao tsony fa nareo tonga dia fantatra ny vao tonga eto amin'ny RDJ. Iany tompoko. Manahoana tompoko? Miarapa tompoko. Mba ilalao azafady. Sao dia fa ny lalao aloha fa tonga dia tsy mahazo tsony. Ay, fanontaniana roa napetrako. Iany tompoko. Mitany isa karazana softito fantatrao. Tsy hoe softito ray dia misy soratsoratra be dia be fa misy karazana softito. Mitany sa softito karazana softito fantatrao. Et les individuels, et le paquet de 6. Ray zay. Tsara be, voavaly. Iza ny anaran'ny orinasa mamokatra ny softito? C'est le pack de Madagascar. C'est le pack fotsiny fa tsisy de Madagascar. Arono fanontaniana ray manelingelina kely iza ny anaran'ny Gottlieb? Tena tonga dia loka fanampiny. Loka fanampiny. Rarinay zany aza miala ianao maresy ny ray bozy ny anaranao e. politika evenementatiny zany. Aza miala ianao maresy ny ray bozy ny anaranao Venemenosiala zany fa tsy anarako zany. Rarinay fakitapona ny rarinay fa za fa. Mara zany. Eny izy olona mahafantatra akaiky mahafantatra ny prénom fa ny anarana matetika dison'ny olona. Fa loka spécial raha mahita Eny tompoko? Maka Argentine pronostika. Finoana radio kosa e. Finoana radio manjary tonga dia eny. Eny satria ndao za tsy izy ravako. Allô? Eny tompoko? Allô, mba saika ilalao azafady. Efa nahazo aloha sa mbola tsy nahazo fa tonga dia. Mbola tsy nahazo mihitsy rehefa niditra foana raha fa tsy tafiditra foana. Ay. Eny tompoko. Fanontaniana roa, mitany sa anitra softito? Hanitra softito, lavande, vanille, aloe vera,
Ekenao hoe fa tsy vita malagasy ny softito? Vita malagasy ny softito fanontaniana ray manaraka. Ie, fanontaniana ray manaraka. Iza ny prénom any Bandekama? Bandekama zany solona tena be zatra an'le bandy akama koa nefa de fatako tena tsy sadisiko nefa de ohatrany efa fatako mihitsy fa zatra aza miala ianao maraisa ray bozy de naranao a zay maintsy miditra manaraka eo dia antanina iza ny prénom amin'ny Bandekama? Prénom efa teny zao dia mba mitantava any milaza mpilalao rokanina anakefatra mbola tsy milalao hatramin'izao roa zay nahazo firy mahazo moa zany? 10 amin'ny mahazo ka. 10 ay mbola misy tena verina foana fa sy efa nahazo tena tsy mahazo tsony a. Ndao za tsy Allô? Ny raba tompoko. Salama tompoko. Milalao softito. Mbola tsy nahazo a. Mbola tsy nahazo. Lalao mihitsy a. Hitanao ny fonosana softito enina ny ao anatiny a? Eno hoe? Misy lavaka zay eo amin'le fandraisana azy eo. Ohatrotry ny ahoana ny endrika io lavaka io. Raha fa mandefa masony olo rava izy io dia mitovy elelena lavakory. Eny lavaka moa, ny lavaka vono tsy boribory. Enao hoe mijery télé. Misy lavaka eo, boribory, firy n'isan'le boribory eo ambonin'ireo? Ray ihany. Tsy maninona, tsy marina. Kagasy tsy le ray ao anatiny. Farany ana tsy iny ange zany. Ataovy le hoe amena soa kely. Misy ty zany a. Anao an'le pub sa fibatana an'le fandraisana an'le softito anatin'le sachet dia misy lavaka eo. Nenao lavaka boribory. Azo ekeny iny aloha. Firy n'isan'le lavaka boribory eo ambony eo io. Ray sa roa? Roa. Ianao efa niteny hoe to dia tsy marina. Fanontaniana manaraka iza ny prénom ny Bandekama? Fantatrao ve ny fanampinanarany Bandekama? Zay eninao sanandro eto. Fanampinanarana. Tsy tadidi. Marazana miteny tsy José aloha e. Tsy andry aloha. Aza miala anao maraisa ray bozy e. Marina zany. Le izy somary misy mio fa ny fanontaniana satria fa hainareo daholo tompoko le fanontaniana noho izany a ovainay fanontaniana firy ny anina, aiza ny anina. Ny anareo moa zany efa vinareo vita inona softito, iza ny orinasa miakatra softito, ny tansa hanitra softito, ny tansa karazana softito, inona ny toetra mampiavaka ny softito. Zany fanontaniana Larissa zany. Fa ny anay a hafa. Koa ampidiro indray ny manaraka. Mbola tsisy miditra aloha hatreto. Satria ty vokatra softito ity dia mbola misy vokatra softito mbola milalao. Eo indrindritsika io zao. Tsy lalao aka. Ay, lazaora ny hevitrao e. Allô? Anao tompoko? Manahoany? Salama tompoko. Saika ilalao zafady. Saika. Mbola tsy nahazo a? Mbola tsy nahazo. Vonona ianao? Eny to? Firy santimetatra ny hahavon'ny softito? Rehefa apatorina. Atsangana le papier hygiénique softito firy santimetatra io havony io? Rehefa lany ny atsasany. Mba mouchoir zafady. 25 25 centimètres ve? 4 mètres. Tsy 4 ka. 14 ny tokony tenenina. 25 14 12. Aiza ianao e? 25 14 12. Mandeha mandrefa ny kabreko? 12. Mba meo papier hygiénique marefetinao. 25 14 12 firy ny tenenao? 12. 12 centimètres. Tena mety tsy 12 e. Salasala be ry zalahy fa miverena raha pitso. 5 centimetatra ny tena marina. 5 centimetatra io e. Ty, zay ny tena marina. Amena fanontaniana ray alanenina ianao. Zany. Mitenena loko anankitelo hitanao amin'ilay sachet softito. Loko telo. Lasy izy. Tsy namarina zany izy. Tsy namarina izy zany. Allô?
Allo. Saika ilalao. Ianao nga efa nividy an'ilay softido enina miaraka anaty sachet ray? Mbola tsy Ay, vidy. mahazo loka ianao zany. Tena danger zany raha De taikanao kokoa ny Gotliban. Gotliban. Gotliban hono. Atao sérieux, ataovy tsara. Argentina raha nefa dia Inona namako. misy loko firy amin'ilay softido? Loko? Ka hitovizany amin'ny Karaha ekipany tsy mividy amin'ny sachet izy dia tsy mety. Hitantiana Romeo Soare. Raha efa vidy softido ianao dia mahita hoe misy karazany Ny anankiray le mandeha irery. Na menaka nombela. Misy anankiray mandeha irery eo. Miaraka daholo ve? Ay, io tsy mety. Fa rehefa mividy anga ny olona anankiray misoftido, tonga dia le boribory tsy ohatran'ity fa misy ray mandehandeha any. Iny azafady. Azafady. Efa lasa le olona? Raisa aloha iny. Manao nareo? Salama, mirana, avy madame mirana. Ao izy ka. Ahoana fandehany? Ny fako zeny mamaika ry Gotliba sa ny ao Simbazaza mamaika. Samy manana ny laram-pameny. Nenay ny fako eny talata maty fara laza milamina zoka. Ny fa mamaika ire Simbazaza e. Zay voalazany bandiaka mazay ilay izy. Samy manana ny andraikitra sahany. Andao tanàna n'Antananarivo zao misahana amin'ny fako. Orandriamanantena. So dia misy hoe Nicolas fanampina anaranao? Mirana. Ahoana raha zoky nazoky ianao na tsy nametrahana fanontaniana. Ngale ao na Simbazaza fa manaikitra ry Goty. Okaraga marina. Lasa izy rehefa miteny dia mimidina. Allo hiditra le manaraka milalao izy. Le mpilalao efa ity fanontaniana mbola mila roa e. Zay nge vonona. Miarahaba tompoko. Piana le radio namana? Na radio zany na. Salama tompoko. Miarahabe. Saika mba ilalao kely. Lalao. Ianao nga efa mpividy softido? Efa mpividy softido tsika ka. Dia misy soratra ovakiko dia tohizanao mipetaka eo amin'ilay fonon'ilay softido. Précaution d'emploi. Ce papier toilette, ce papier toilette, zaza memezany lala tsy baina. Ce papier toilette, inona ny tohin'io? Extra doux. Ce papier toilette, mora levina. Ce papier toilette, il est vakina ce dissous. Marina. Ce dissous facilement dans l'eau. Tena mamaky. Se dissout facilement et convient io le tsy mahita tsara tia. Zay mahatonga le fanontaniana fampianarana ny atao amin'ny rivotra. Reny soratra kely reny dia matetika tsy vakitsika nefa misy dikany. Ce papier toilette se dissout facilement dans l'eau et convient à toutes les fosses septiques. Zany soratra zany no kely indrindra amin'ity softido ty. Fa mbola misy zandriny ary. Mbola misy zandriny soratra io ka antaninan'le olona io inona soratra kely indrindra. Misy fireny mazo. Salama tompoko. Manao ary ankabone misy izy zany. Saika ilalao softido azafady. Eo ary. Inona lay soratra kely indrindra amin'ny finosana softido? Izy ny kely indrindra. Madinika kely tsy aitsony kely. Izy tena bitika indrindra izy. Misy papa nga azafady. Misy papa eo akaikin'ilay soratra hoe c'est lupac izy.
eo ino ny soratra io ohatra ny tsy haiko mivoatena akabony eo rehefa taratasy hafa ndraiky ny ampiasanao tsy mampiasa softido ty a hitanao ve tena tsy hitako fa efa misy kataraka efa olany hoanina de tsy efa le mahazo zany silaindrao ianao. amin'ny farany sisa Zay moa ny lalao. aiza ho aiza eto fantatra fa eto Madagasikara misy ny orinasa mpanao softido a de fantatra ihany koa fa selipaka manao aiza ary misy any toerana io sebotaiazy ve makany le selipaka aiza aiza le selipaka mbola onga izy aiza le selipaka lasa nitsoka selimiana lasa izy ho anao le vao miditsioka le lalao a inona isoratra kely indrindra amin'ny finosana softido io tokony mandeha sao de mba afaka ho vaina zafady zary le tena le alepio mba ataova le feonao mety be aiza ho aiza misy any selipaka eto Antananarivo misy fako be veo akaikiny misy papa ve misy papa kely menatsimo mekandrefana misy papa kely mpandakama aveo anoso menatsimo ka za ve tsy efa atory fotsiny erika mekandrefana raha veto amin'ny rdj zao anao a de mandeha mekandrefana miazo anamboarana lalam-pirenena fahaefatra de aiza izy zany Ambohidratrimo kely sisa tanàna iray ao anatin'ny district ao anatin'ny état fédéral na Ambohidratrimo be anankiray hafa ianao mandra taxi be hafa ianao teny anambohidratrimo taovy talata maty teny anao kosa rangahy efa nandrasana taxi be hafa fe de mbola tapaka eny an-dalana eny zany zao misy feoana fiaramanidina manidina fiero kosa ianao vato ela be asa miala maresindray kosa teny efa omena fotsiny mety softido ty mandeha ngamby izy ty a tena tokony raka malefaka izy zany raha minosana mofo tapitra ny dimy ia tapitra ny dimy miarabatra tsisy raha afaka inona zany salama tompo fangato sisy lalao zay tapitra ny dimy amin'ny alefa sy tsy olana mihitsy inona le soratra kely eo amin'ny protector iny hoe ampidiry moramora so rivotra ary mamitaka voaka ihany na izay atompoko ato fanina zay ny soratra iny ka zavatra mafanina national zity atondro zanaty hafa hitana eto hafa no hitanay ato makasika an'ilay fako moa nefa niresahantsika maro be tefa ty isorana manokana sady eny tompoko manao ny allo salamavy manahoana imama ilalao imama salama tsara ka amin'izao fahalasana ny artista Belle Andriary Malala zao dia miara-miombona alahelo sy mirary fiononana feno ny fianakaviany izahay sotra to de voalaza ny Francis Turbo teo mandrango vato faharoa makasitraka ny ezaka ataon'ny lycée privé Nation zahay fa tena mahafinaritra zany de mbola makasitraka koa ny ezaka ataon'ny misa handball vehivavy a eto Ambato Miravavy sotra to nahoana tamin'ny espace Soatina zay le nanao fety le sabotsy iny mahafinaritra be ao ka le amin'ny espace manino amin'ny espace fahasoavana aloha le izy zay fa tokoa dia mirahatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any velany mirahatsy fahasalamana tanteraka ho anty salama rehetra na iza misy azy ary manteny amina sitrana ny salama rehetra koa dia samy salama aby tsika malagasy tsy akanavaka sotra to
ny sekoly tsy tadidiko le izy fa misy sekoly efa fantatry ny rehetra mieritseritoska nanaovana izay fety zay espace soatirana anarale toerana rehefa miala mieritseritoska ny planina mahitsy misy zandary mihitsy de miakavio tsara le toerana mila fanaina RDJ izy io efa tapitra ny kilalao azo daholo afaka miresadresaka kely dimy ihany no atao mahazo de feno le dimy de feno le dimy afaka miresaka ianao ka tsy de resaka izy iatoizana ny resantsika hoy ato hoe manjary la ny andro manamaritena sy mifamaly isika rehefa misy ny zavatra tokony hirosono ny alliance voary gasy homalo an'izay matadidy dia nyresaka izy mombana toerana anankiray zay lasa ohatrany miakatra eny amin'ny fitsarana le raharaha satria ohatrany misy karazana orinasa na ohatran'izany ny vidy ny toerana dia ohatrany raha ny henoko zany ho an'izay mahalala mba omeo anany anaran'le toerana isy mpanambola ohatrany anao hotely be ao kanefa ny tena olana ao anatin'izy io rehefa ohatra ka tafatsangana io dia olana le rano mitondraka tsisy nahita zay tamin'ny vaovao venareo izy le anarale toerana zay zany hoe ny olana ny menomany zareo amin'ny resaka hoe société civile momba ny environnement zany dia izao hoe isika tsy tena miady raha resaka tontolo iainana zany fa manjary ohatrany hoe rehefa mamonjy fivilanana iraisam-pirenena antsika dia mitavandra fanampina ny tena betsaka zany fa tsika tsy mampiseho eto toerana hoe io ary sika efa miroso tokoa miady am'le izy ngambany rehefa mijery ny alliance voary gasy eto dia hitako le anaran'le tanàna ho an'izay efa nahita zay vaovao zay le izy mantsy tena fantatro itoerana io fa tsy tadidiko fotsiny azony mijesan'le Argentine rariva foana dia mitovy loko amin'ny sofididony akanjony Messi tonga ihany tsy krismasy afaka mihinana bûche be bebe am'le glacé tsara iny bûche biscuit roulé ka bûche glacé classique ndraso aloha hoe na glacé na bûche classique na au fruit na au chocolat misy maro azo isafidianana ao amin'ny tranombarotra io ankafizo angy ianary ny bûche de Noël classique tsara be manomboka amin'ny 27 990 ariary sy ny bûche glacé mampangatsiatsika manomboka amin'ny 28 990 ariary afaka manara-botsary tsika amin'ity krismasy ty araroty hatramin'ny 7 Desambra mandray anjara amin'ny tombola iny amin'ny tranombarotra io manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny loka goavana ty miabe folo bezao no hozarainy moto scooter ary fialan-tsasatra ho any olondroany morondava Commerçons autrement. Partant pour un réveillon exceptionnel, un buffet à volonté, une ambiance unique, accueillons la nouvelle année 2022 et rendez-vous au Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière du CCI IVA. À partir de 20h, un grand buffet vous sera concocté par Mutsu. Après les 12 coups de minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. Célébrons le réveillon 2022 Golden Hour avec à l'animation l'orchestre Album Music et au platine Jetax et Shinchan de la Air Digestive. Réservation de vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden, Tana Waterfront. Infoline au 034 14 00966. Partenaire Eventia, Geodio, Goldmix. Votre soirée du réveillon 2022, Golden Hour à la salle plénière du CCI IVA. Atuki Live Prod, au vive Arbistor Wantik. Live Fit Ngoza Indina Wanyekizi. Cirque Mumuta Ngoza Be Atunawe. Voilà! Le spectacle Guavana Indina Wanyekizi de la 18 décembre. Manumkani Rura Sasantulakan, Awanatin Pali des Sports Mamasn. Miss Clona et Miss Pandi, et Miss Olamsit Nambunia, et Miss Mfongla Tiamban. Billets 7 000 ariages, réservation 20 000 ariages, 15 000 ariages. Il faut qu'on ait super musical à la Kid, partenaire Butchou, Mom Kids, 7 Express. Festif. Sponsor officiel, Salto Kids, partenaire média, RDJ. Tutsi, famani. Lokasika amin'ny Christmas zany e. Kanakana ve? Vortsiloza. Mba ganagana indray moa e. Vortsiloza wa? Kalma aloha e. Ho an'ny Christmas, malalaka ny safidy eny amin'ny tranombarotra io. Na ganagana na vortsiloza, misy daholo. Sady vokatra malagasy, manomboka amin'ny 28 500 ariary ny kilao ny vortsiloza ary 18 500 ariary kosa ny ganagana. Araroty, hatramin'ny 20 Desambra, mandraisa anjara amin'ny tombola eny amin'ny tranombarotra io. Manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny, loka goavana ty miabe folo bezao no hozarainy. Moto, scooter ary fialan-tsasatra ho any olondroany morondava. Commerçons autrement. Te hividy kojakoja tokantrano ve ianao? Na hividy fiara? Sa hikarakara ny fianaran-janakao eny amin'ny anjery manontolo? Na kosa irana no fandaniana maro samihafa?
miaraka amin'ny prévaolana BOA tanteradian'izao ny fanirianao manantona ary ny mahasoivo BOA akaiky anao na ansoy maimaimpoana ny 034 30 817 77 032 23 817 77 033 65 817 77 BOA fiainana mora kokoa. Je suis Lou Vayensou. Grâce à Orange Digital Center, j'ai pu découvrir de nouveaux horizons dans le monde du design et du digital en suivant la formation en UX UI Design. La formation a été très accélérée mais très enrichissante. J'ai pu acquérir des notions retransposables dans différents domaines, notamment celui de la communication. Je ne peux que conseiller aux jeunes de rejoindre les formations d'Orange Digital Center. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Louis Matsir Salon, Asiu Matsir fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsir Salon, matsirery fiarahanao ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsir Salon, feno Louis Matsir fiainanao. Manomboka izao dia jifa ao amin'ny vidiny 1000 ariary ny Louis Matsir ary 400 ariary ny nonaka eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Salon. Waouh! Fahita lavitra, frigo, micro-ondes, cuisinière, hatramin'ny fer à lisser. Hita ato amin'ny magasin SIDEF avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Tsy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin SIDEF Sonerano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. SIDEF, une garantie de qualité. Miafaka ny fankalazana ny fetiny Noely miaraka amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 hatramin'ny 4 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Ho afa-po ny mpianakavy satria ankoatra ny fianambidy 500 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany dia misy ihany koa fialamboly natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Azo antoka ny filaminana sy ny parking. Manome fotoana ho anao ary ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 hatramin'ny 4 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Partenaire Salon RTG. Big Bang Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022, au casque PK0 Madarail Souaran, à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Souta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bang Booster, 31 décembre, au casque PK0 Madarail Souaran, Mad Max, FSC Music, Souta. Fizarana fanomezana anarivorivo eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Manakambahiny, station Shell Anosizato, station Shell Antsahavolo. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Native vous présente Réveillon 2023, soirée de la Saint-Sylvestre avec Lala Orchestra, animé par DJ Nati, invité exceptionnel Netex, Relative Bypass à 20h, grand buffet gastronomique assuré par Crias, champagne à minuit, Vodam Nanan au petit matin, une bouteille de whisky pour les VIP, PAF 140 000 arias, réservation 160 000 arias, VIP 190 000 arias, billets en vente sur Ticketplace, Espace Relative, Boutique Massine Tanzoubat, Accourdi, La City Event, Native Bypass, Infoline 034 22 848 59, partenaire Griard, Star, média officiel RDJ.
rehefa ambiance krismasy ohatr'izao dia inona no tsaroana voalohany? Chocolat? Chocolat noir amin'ilay mangidigidy tsara iny. Chocolat blanc ka? Miama be. Noir. Chocolat blanc Noir. Nareo koa dia misahirana. Maro isafidianana tsara ny eny amin'ny tranombarotra io e. Na chocolat blanc na noir na olé, samy safidy izay tiany rehefa krismasy. Manomboka amin'ny vidiny 4490 ariary dia efa afapo tsara ireo mpakafy mamimamy rehetra. Araroty, hatramin'ny 7 Desambra, mandraisa anjara amin'ny tombola eny amin'ny tranombarotra io. Manomboka amin'ny 30 000 ariary fotsiny. Loka govana 5 avy 10 bezao no hozarainy. Moto, scooter, ary fialan-tsasatra ho an'ny olon-droany Morondava. Commerçant autrement. Royal événement Manoujawanao Dawan Pile Miarakam Tarka Mage 4 Nisapotsira kam Tempo Décembre à Rouen Soari Awam le rêve Antirabe Manoukam Sigura Alne Fandara Ptona Grand Cabaret Yeranamni Mage 4 Afmang Amrumbe Fulura Alne Ambiance rétro Miarakam Dreamix Team Interprétation Yeranam Groupe Mage 4 Tapakila 40 000 l'arrière Golden Place 60 000 l'arrière Infoline 032 76 217 88. Vente des billets, le rêve. Partenaire Gold, LGCO Plus, Top Construction, Orange, partenaire média, RDJ. On apprécie chaque instant, partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les 2 as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations Gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Merci. Ay, softy tout. Ona zany mifandeha amin'ny toso. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha izany papier toilette softy tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidou. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. La grande braderie de Madagascar, du 21 au 24 décembre, au stade Pajemamassen. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Zalo leo be mijery ny lamba maloto sasany moron-dalana satria ataoana moa fa rehefa tena le mpanasa lamba le be taimbava be tamiko tery akaiky ny misy imady ny 67 no tsy olana satria asany zareo ireny fa tena ankehitriny zany dia ny lamba maloto no mitoetra amin'ireo ny anahy zany zahako moa zany no miteny frantsay eo misiperoetra zao le fandeha le izy lalàna ohatra oentina Raha rehetra ataoko azafady aloha ohatrany lalàna ohatra zany na hoe karazana volavolan-dalàna oentina manatsara zany fiainana hitanareo ohatra zany dia rehefa avy eo le olona mijery an'le sy mikarakara sy mamolavola an'le izy misamaritaka dia rehefa avy eo hivoaka avy tao zany io zavatra io ao anatin'ny ohatra raisiko mihitsy tonga ty ny volana Desambra efa hoeritaona zany ny olana omda. Zahako zany miresaka eto tena miresaka pahatsorana mihitsy hoe eo ampelantanana izay tompona andraikitra tokony efa nanapa-kevitra efa ela ny zavatra. Fa raha ohatra ka loloavina tapony loha zany ny lalana tokony alehan'ny lalana anankiray dia lany andro be amin'ny ankapobeny. Kanefa io dia tena averiko foana le ohatra hoe maty andrano le olona dia ny amoron-drano misy miteny hoe andraso aloha fa mbola hazo any anaty ala anamboarana lakanakana anao. Ohatrohatr'izay le kisarisary ao anatin'le izy. Moa avatsy nidina ifotony ny bandekama fa misy akisitika tena tsy mba zaza maly. Misy kilalo anankizy any Ambotsotononona, misy fanenjika. Misy somidy, misy sabaka. Misy tsy nasiany olona sirany mihitsy. Iny tsy mba zaza zany a député manao resaka lalàna. Nareo député reo dia mifakalala aminay nareo zany hoe tsy misy fiafahafana rehefa miresaka dia miresaka dia miresaka. Misy zavatra nitranga atao tsy mba zaza. Dia misy gouvernement tena mahazo arivo. Dia misy fitondrana ambony eny avoloha. Dia misy fitondrana anaty fitaratra ery izy atao le misy fitaratra.
ny fitaratra be deabe taloha nisy fitaratra ay eo amin'ny ana misy de fitaratra rivodrivotra le izy rivodrivotra le izy kanefa le zavatra ho atsangana amin'io a hoentina anatsara ny fiainana hoe fiainam-piarahamonina sy ny sisa misy zao ohatra hoe resaka fako misy resaka trano misy resaka motion de censure fa le fomba firesakinareo menakavy rehefa le mandeha le zavatra rehetrarehetra na izy io a so de misy tsy mahay mandray eo indray fa tonga de latsaka anaty lavaka koa fa tsy mahay mandray eo fa lavadrano efa misy dikiny ao anaty le rano tandremo ary maheno tsara tandremo ory Gilbertine to tsy nandefa tsony mba mandefa asa ry Gilbertine raha misy azon-damosina finina ary ty de manahirana kely zay ka de amenanareo ny fitenena ry havana alefasiny agenda ny fitenena manaraka alohan'ny agenda vetivety de mahakasika ny ary leo ny voasoratra de siko misy eo aninany leo misy leo lamba manitsy mahakasika ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RTG ny vaovao ana eto amin'ny RTG de vaovao tsy mitanila oka aloha zavany resaka niko tsy noresahana hatrany amboalohany ty resaka ty fa aoka izahay rehefa tonga eto ny vaovao mila fakafakaina mila resahana mila diniana hoe aiza ny fitombona vino raimbotsy ny fitomboina n'ilay vaovao tsy miteny fitombenana mitombona ve le vaovao marina ve le vaovao ty tsy ilaina hoe mila mitanila makany amin'iza na mila mitanila makany amin'iza misy fanadiadiana lalina ny vaovao voavoaka voasoratana voatononona fa tsy hoe tianyanina ho tenenina hoe teneny vaovao an'lisany tsisy an'izany atao aminay toka manana ny fahaleovatenany amin'ny fahamoahana fa izahay aka-Argentine izatenako kanefa faly raha ohatra ka Modric maresy somary ny teneniny zay raha maresy Maroc faly raha maresy Frantsa le bleu zany hoe tsy nisy zavatra mahafinaritra tahaka an'ity demi-finale coupe du monde ty tamin'ity ndray mitsoraka ity fa zay mivoaka eo Modric sy ny Croatie eo ihany fotsiny fa amin'ny ankapobeny tena faly afoana zay azony coupe du monde am'ireo efatra ireo mahafinaritra foana Modric tena ohatrany ho asaitsika eto amin'ny rivotra izy raha tonga eto de asaina trotrony Larissa izy Modric efa nahita Modric Larissa mampitena ampitampikely mampiteny trotro hoe ane miaraka am'le volo azonao an-tsaina miara-matory amin'iny ve ianao tamatory aloha zay alefa Argentine rariva amin'ny ady mibaolina fa tsy hoe any mpandrakama fa izy andray no niteny manino aloha andeha ohatr'izay le fanamarinana fanamarinana rehetra hoe rehefa fa misy omena favera manokana vaovao tsisy an'izany zay zao eto za zao eto sady manoratra no miresaka mijery ny vaovao mamakafaka hoe iza ny azo resahana miresaka zay mahakasika ny ataon'ny fitondram-panjakana miresaka zay ny akasika ny ataon'ny eo amin'ny fanoherana zany rehetra zany ny dika fa tsy misy hoe ailika eto de tsy misy hoe alefa ny makary hafa ny fomba fitondran'ny fandarana rivotra ny toe-java-misy fa hafa ihany koa ny fomba fitondran'ny sampana fampalalam-baovao ny vaovao zay omenanareo mialatsiny fa tsy toen'olona ray na tsy tena slogan organe anankiray hoe vaovao marina tsy nitanila fa izay ny tena atao hoe vaovao tsy nitanila io ary ny vaovao marina no zaraina ho antsika rehetra misaotra tompoko fa ahoana mahatonga la miteny an'izao mpandrakama ary amin'ny salle de desk ritsika amresaka rehefa misy zany nga misy salle de desk salle fils de desk ny raha ampitso ray kosa dia Frantsa eo amin'ny Maroc efa be zay vao resaka zay momba ny baolina kitra rehefa mandritra mandeha daholo kosa ireo demi anankiroa ireo ho jeren'ny sarababembahoaka any tsy haitsika zay ke sarababe mbololeniny manina ry Larissa mena mahazo mihindrana akanjo tamina namoskorinetsy izy dia omenantsika ny resaka agenda zany dia fanazavana ihany ny lanonana amin'ny alahady ho an'ny ankizy foanany satria dia mpanohana n'io fampisehoana io ny radio RTG ny varavarana idirantsika mpijery dia misokatra eo amin'ny tatovonana eo am'roambe folo voalavo am'roambe folo atoandro eo no misokatra ny vavahady am'roambe folo sasany ny afaka miditra ao anatiny adiny roa hatramin'izay ara-tantara tsy de misy hoe mpijery momota am'izao maritaka zany many lama be zany tsy compagnie zany fa rehefa vita ny baolina de efa misy fandaminana ho antsika ohatra hoe mety maniry hijery an'le baolina zany sady hitsena ny vady aman-janakitsika ao amin'ilay izy
ahoana hoe vita ny fampisehoana rehefa vita Afianao fampisehoana ny ankizy misy ny ankizy ao ka ny ankizy raha lona de sakafo an'ny ankizy ao raha aporitra te pipina te kakany ankizy de misy lalana afahana makany amin'ny toalety ao zany mitatana mihitsy azavaina ao antsika ihany hoe ny fandaminana de eny amin'ny super muzika ny famandria toerana afaka mahita sarytsika hoe eto le toerana de vonjovojeo ihany satria tena mbola be deabe ny be de ny olona mipetraka eto amin'ny gorodona dia mifandamina fotsiny arak'izay misy an'izany mipetraka amin'ny gorodona zany mipetraka amin'ny gorodona natao hoe foso atsika mpijery fampisehoana dia le mipetraka amin'ny parquet fanaovana baskety ao amin'ny palais des sports iny ny sehatra ho atsangany live prod sy ny miritsoka production dia eo afovoan'ny terrain parquet eo ampovoany ao anaty palais eo afovoany zany hoe manodidina quatre côté zany ny mpijery de misy gradin avy aty avaratra misy gradin avy aty atsimo moa zany tsy ohatrany hoe mijery cinéma mihitsy ohatrany mijery fampisehoana eny cinéma mivantana moa zany nanao seho teo ampovoany teo de lalatina tanora anao teo ampovoany teo ihany ko de misy sehatra anankiroa eo fa rehefa tonga ao anatinareo mahita an'le izy fa ianareo ampitandremako anareo fa mahavariny eo ampovoany eo mampienjera ihany keo ampovoany eo tena mila mitandrina tsara nytiako tenenina zany hoe hita daholo zany rehetra efa tsisy hoe misy lamosina rehefa mihira miodikodina ihany satria misirika zany ady ampovoany foana ny saina kokoa herzoa rasoana mahafinaritra io sakay zay momba niny amin'ny alahady iny ho antsika rehetra zay mijery an'ireo télé mpanao an'ity fandarana ity de omena isaady ny prochainement hoe izy fotoana anolotra vaovao any amin'ireny télé reny izy ny ahy zany ny toerana tena kakery moka mivatako de aorianany sandriko akaviakavanana de mba ilaza kely ny zavatra hitako tatsy an'le foara akoho ngoda be bitro ngoda be bitro gedako laty be le ao amin'ny terrain bariamo izy tao de misy akoho kely kely antitra izy kely antitra izy de ohatra mpanjaka vavy misy sanga mampiseho ohatrany hoe mpanjaka nisy faon moa tao faon izy ty marina faisan misy faisan ka avant de nous dire adieu dia nisy omby 800 kilos de le zavikeliko moa zany ny azy de nte io dadabe entimody averiko fe io dadabe moa le omby dadabe entimody omby io tsy mety amintsika eo tsy asina azy fa le omby ngedalabe ny trafony eo amin'ny 60 cm sur 60 ngeda tena ngeda danger zany de tsy mahafaty azy fa zairina indray de lasa tsisy tafony tsisy trafony nanisany navarinany olona koa le lalitra alaina ny atodiny lalitra ompindry zareo izy io de lasa larva lasa olitra zay moa filazany gasy azy dia lasa olitra le lalitra aloha zany ray centimetatra eo ny alavany maintimainty lavalava izy lasa molitra ngamany de ireo manatody de lasa olitra de ireo le olitra reo no ompin'le piopy ao anaty fakoko anaty baoritra anaty boaty de ireo no atao sakafona trondro na sakafona zanak'akoho fa mampatanjaka hono mampatanjaka an'le bibla izy de ao ihany koa ny tao ihany koa ny mahavalalana amin'ny mpijery zay sendra nandalo rehetra teo zany mahita eo dolo tangorony eo dolo moa zany mijery ahoany ty dia ny bitro le niteneniko teo zay milanja bitro milanja hatrany amin'ny mifitoko 20 kilao fa le akoho avy any Afrika fa nengy avy any Amerika aloha zany le izy akoho avy any Amerika le izy no nandramana tany Afrika ary nety dia andramana ty amintsika avy any atsimo tsy nanana ty le olona miompy an'le akoho reo 7 kilao lailahy ngeza 4 kilao sasany le akoho piady avy any Vietnam za koa tsy nahita
rotsika tsy nahitany fa ainareo ny masa tsy mety fa raha vao mahasamihafa tsara le izy aloha e tsara fa ny ankizy moa zany de ny azy le balansoire balansoire zany tosy efa nahita ve mbola tsy nahita rempotsy za tsy raha za re mipotsy ny teny a za nitazana fotsiny zay ary hofaranantsika le fandarana afaka mbola miteny afaka 10 minitra eo tsy mbola 10 minitra fa inona moa zany ny antony natonga lany tena an'le teo aza manontany an'izany erika efa ary ambadika ary amin'ny salle de bain iny salle de deska oa ka le tsy na teny de ny olona zany lina be inara ny antony satria mety misy olona niteny zavatra ambasava ho azy fa tsy maintsy misy ny fanamarinana avy amin'ny olona hoe aloha le so tenenty le so sahirana be erika ny teny le rangaha ny antso teo hoe ianareo a de manao vaovao amin'ny tanily tamin'ny telefôna ve fa hoana zay tsy nahinao an'izany kenao tsy tato anaty trano tato ianao fa tany ivelany misy le izy fa mba io raha bany akama ianareo amin'ny ery DJ de mpanao vaovao amin'ny tanila ozy izy zay vertina ndray teny zany ny ery DJ sakiteny zay nareo manao vaovao fa saika hiranirany erika manana izy le tanilanily ilay masoana fa zay natonga voalasa voateniny hoe nareo tsy mandefa nirany erika manana mihitsy fa ino moa zany ny antony tena natonga la tena ny teny an'le izy misy leo fantanina apetraka ho any bandeka mampidiny fotony amin'ny fako ohatrany lasa nanarina fako ndray ny lalana digy mianospatrana io indrindra no fanontaniana zay itsona ny commune ny amaly an'izay satria de raha nandalo teny zay tamin'ny alahady a de tena nanahirana na ny fofonary satria ny tena nandeha n'ireny le kodiaran-droa reny zay ty ny tena olana amin'le raha voavela miangona elaela amin'ny fako de tsy le ry amin'le lalana vaovao le miala avy amin'ny lalana mbotro manjaka miodina mankany any rano tapahana ambadika talatamaty de misy amin'ny akavanana io le fako a hijanonao mandrak'izay ve ho fanaripaho de asana hoana ny toy an'io tsy aloha ve tena mandeha mitady aloha mitsoka ny rivotra venety azafady tompo tsy tokony ho fanaripako maharitra azafady tompo rehefa miarapitatatika de andeha nitsy andeha ho any fenerivoany a de misy mpivarotra voninkazo amin'ny akavanana natonga le mpivarotra voninkazo natao teo aloha teo a satria nanarina fako tao ambadiky reo mivarotra de dorany zareo le izy de lasa azafady tompo zay indrindra tena loza amina tambo a tam'le fanaripako a teo nosopatrana nodorana le izy a de rehefa nidorana le izy midonaka de mipitany rano be fa sepitra ny olona tery apitany rano eto ampitan-drano eto ao sepitra izy raha ovina sy manahoana no fandehan'ny fitoerana mbara ovina zay tenena zany de atao hira daholo fa fanontaniana petraka fotsiny hoe tena inona ny tena antony le izy teo le laly ny teny hoe mitsika zany no antony ny antony natonga zany de nisy olona ny antso teto miteny hoe ianareo a manao vaovao amin'ny tanila tenena zany hoe aleo impandeakarina mihitsy ny zany tsy manontany alao anao raha fa ona le sy mpandeakamo manosoro mainao izy manosoro mainao manao vaovao amin'ny tanila ny DJ de nazava zay fahatenitonian'ny fanoratana eto amin'ny rivotra izay fa dia tsy manao vaovao amin'ny tanila ny RTJ zao koa ny ry bandekama bandekama raha vao manazava bandekama hoe tsy manao vaovao amin'ny tanila de mitanila zay koa andele izy raha vao miteny zay mihitsy raha vao miteny tsy mitanila de io fa mitanila ohatra fa eno fotsiny zao zay le fa mitanila pitsako amin'la zay inona moa zany ny amalinilany izy misy fotoana zay ny atao hoe droit de réponse any asangazety any anaty matoan-dahatsoratra tsika moa hoe tsy manao matoan-dahatsoratra fa hanao tsika manomboka amin'ny volana janoary raha akasitrahany
fitantanana isin'zay hoe mato andatsoratra ny RTG zay rehefa amin'iny fotoanany fampalalam-bavao be am'izay mety mitanilitsika tsika mety miresaka fanampanakano tapoka ny anatin'zany mety miresaka hoe ty hirahira eno fa ity le hira miaingana rehefa andihizana de mba alainareo ray aman-dreny ty hiry ty a de ampianarinareo ny ankizy izay hoentinareo hijery an'le fety amin'ny alahady zay iantsa ao alefa zo hoe badabomy voalavo badabomy ny titran'izay a ao antsika rehetra ndray kosa mialatsiny kosa amin'ny namana mpanao gazetin-jaka aloha fa tsy mitanily zay satria de manitrikitrika mihitsy ny namana mpanao gazetin-jaka fa mitanily zay izy zao zany ny olona koa ane samy manana ny sofiny tsy tonontsika ny organe tsy mitanily zay monsieur zany organe fantatra fa masokila izy fa zay zany tena mahatonga lana malan'le izy teo zay efa vitatsika ndray ty ho anareo rehetra amin'iny ty fanampina dokam-barotra kely ho an'le réveillon satria fa mandeha ny pebana réveillon am'izao i Marseille ny tanàna Marseille izay misy an'ny zareo Marseille dia 5 kilometra miala n'ity toerana anaovana réveillon ity ka de tonga avy ianareo isorana ihany koa nitarika Solomenada fa nalaina ny hira hoety mankalaza lefa kely izy Raisani tutore chiarisike Salenke nulalabu Manakuri abisatu yanaleo Salame salamafku Raisani tutore chiarisike Salenke nulalabu Ilama kulu Paradusu Paradusa Itsofa Rosemarie, Rosemarie, la wanda tatripa, para mama jite, dice tu baile la flanewe, dice tu marna mulativa, nilipiti la chana chale, nilipiti kwa chikotanti na manatala. de tonga avy tsika rehetra fa de any amin'ny trano fanaovam-petiny communal Tene de Palude sao atsika rehetra mihaino ny rivotra satria de maro tokoa nareo no milaza fa mihaino ny rivotra de mahafinaritra anay foana no kopatananao anareo fa nidika ny kopatanana ny rendez-vous fosiny ny olona fanana visa fa rehefa pare visa de tonga de fa elaka tafaraka antsika amitsany razo ny France eo coupe du monde io dia zay ny omeko ny pronostic aloha raha riva Argentine sy Croatia dia eo amin'ny 2-1 na 3-1 eo
zay ny pronostika voalohany. Pronostika faharoa zay tsy mampitsanga menatra dia tirobindray io de mahafaty any Messi zany. Zay fa Argentina aloha tiako andresy raha ny faneriko raha riva. Sinon lasa misy remake ny finale tamin'ny 2018 ndray hoe France Croatie ve tsy afa-be la Croatie raha ny mamerina amin'izao. Noho izany France Maroc alay ady ny baolina. Fa ny pronostika moa bandekama manome Frantsa hoe atanjaka kokoa zany hoe mahita hoe hamono tena tsara ny Maroc tombony ho an'le mpijery mankafy Maroc sy Frantsa izy ty ohatrany rehefa mijery Real sy Barcelona faly foana n'iza mandresy zay maresy tsy maninona ho an'ny rarivany ana pronostika dia Argentina mandresy amin'ny sarono ray io mbola tsika hevitra any mafaty tsy Argentina mandresy rono ray somary fa respecte voan'ny Croatie indray aloha tsisy ady varotry ay tena misy nanakofona betsaka izy ny Argentina nanakofona baolina taty amin'ny banc Monsieur Nzaka dia tsy le baolina zay Ranjaka nanao an'ino Monsieur Nzaka le mpanao gazety tsy mijanona manakihana ka sao dia fa inona Gilbertine izy tsy fantako mety zanakanapaviny efa nalefa moa le fiantsoana natao tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny radio dia mba miantso ny ramatoa moa ny anarany zany any amin'ny fijerena ny anaran'ilay tompony numéro tokava aty amin'ny rivotra tena tsy manany ihany izahay lina be aminao izahay ny anankiray fotsiny zany ity ho an'ny olona rehetra zay maka vola any amin'ny banky dia adiniko foana andresaka n'izy ity fa tadidiko tapoka ilay izy misaotra professeur ny olana dia ao amin'ny banky miteny foana hoe mijanona itsy amin'ny ilana itsy dia isao volanareo fa matetika tsika tsy manisa vola fa tonga dia atsofoka paozy isao le vola diny de eo isao indraindray misy vola sandoka tapoka tafiditra eo indray tsy ampy isa le izy mety tsy fananina le izy fa le izy io le hitanao manao tena problema koa izy raha alina le alaiko zany dia tonga dia mivoaka dia fa izy fa tena miteny an'olona hoe zay maka isao re mba tsy hananatsiny reny gabrely moa zany dia hoentin'ny banky anamora ny fomba fakana vola misy banky anankiray zay ny makasiaka ao anatin'ireny no aingana an'le milahatra ato amin'le gabytiako fanazavana kely omeko atsika rehetra zay mampiasa ny banky zany ka makeo amin'ireny le distributeur automatique reny faporisiana ianao hoe ianaro tsara reto ianaro mba ho aingana fa iarento plus énervant misy an'le vehivavykely ho an'le vadiko vadiny antsa hoentony ankizy amin'ny lahady zany ono zay dia matao le anao le kokoa io mba hitenena laza zay tsy tanao zany fa miteny izy azonareo an-tsaina ty teneniko ty ho an'le mietsena zany na ny mpivarotra eny amin'ny distributeur ka le vehivavy le fito amby telopolo taona misakelika poketra reny le eo alohanao eo dia le izy miankina kely ny lohany eo ambony amin'le misy soratra aza maika Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizaha rehefa iny rehefa lasa olona alasina hitanatana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau.